fa nanao jeritodiky ny taona 2024 nanao ny vinany taona vaovao ihany koa avy eo anivon'ny ministerany fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay no nivohitra nandritry ny fionan'ny ministra tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro.Ny ity sy teny nanosana teny notsipihina Andriamatoa Victor Manatsoary fa ny hanatanterahana sy ny fananganana firenena mirindra ialana amin'ny fiverimberenan'ny krizy no tiana ajory eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanondrenana firenena tsara fototra tsy misy roroiny tia napetraka eto Madagasikara hoy Andriamatoa Victor Manatsoa, ministra ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana andro maraina raha namory ny mpanao gazety teny Ambron teny Nansana. Nandritra ny fanazavana netiny dia nanamafy ministra ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa mitaky filaminana sy famitsoran-keloka ary fampihavanana amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana. Izy ireo société civile araky telo ireo miaraka amin'ny CSC no hanatanteraka izy tiky ary araky ny ordonnance dia ireo anaky koa efa nifagnaraka hoe zao no ho ataony zareo dia hoy zahay hoe zany fandehana nandeha sotomora le ordonnance ka dia manakery amin'ny gouvernement zay le fifanarahana zay nataony zareo tongotra approche matanjaka be zay amin'ny amnistie samy zavatra atao rehetra raha izay. Faharoa dia les 5 fondations fametrahana amin'izany fototra matanjaka amin'ny hoavin'ny firenena malagasy izay fandray tanteraka izy miroy io ka nohon'izany dia mazava le tanjona zany amin'io recrédibilisation io dia le olona sy ny anao ny le olona d'abord zay tokony voaka amin'io dia olona tokony mahavita ary mahay ansakany sy andavany ny andidya zay napetraka amin'ny filakevitra ny fampivana malagasy. Mahakasika kosa amin'ny fifidianana dia nanamafy ny tena fa fanapa-kevitra efa niraisin'ny senity sy ny firenena mikambana ny toetiandro izay mipetraka ankehitriny. Noho izay hoy izy dia tokony hajaina izay hevitra tapaka izay. Nasiany teny ihany koa ny mahakasika amin'ny fiverenan'ireo sesitany politika sy ny andraikitry ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Ary mazava zany ny resaky ny HPM voalohany dia sy tokony avadikadika insony ny fanapaha-kevitra zay efa vita fa manjary manakodina zavatra zay zay dia dikan'izay dia mitazo ny HPM zany dia mitazona hoe ny élection présidentielle no atao mialoha. Nazavain'ny ministra ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana ihany koa ny fametrahana ny FFM izay nona fa tsy maintsy hangarara mitindry mitoraka ity ary olona ampiavana ary ekeny rehetra no heverina ho mpikambana amin'ity FFM ity.